zao ndray aritsika dia anoa ihany tsika ao anatin'izay aoka hifantoka tsara ianao fa mizatra tia ny tompo mampitaina mihitsy ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Raha raisitsika indray ny jaona ary jaona voalohany toko faharoa any aminareo ihany ihany ny micro dia mifampizarytsika tonga dia tazomy fa tsy maniava tonga dia hiteny indray ianao zao rehefa avy eo. Jaona voalohany toko faharoa jaona voalohany toko faharoa andininy 5:10 tapany voalohany. Jaona voalohany toko faharoa andininy 5:10 tapany voalohany. Inona ny voasoratra ao? Sitrapon'Andriamanitra ozy isika zay manao sitrapon'Andriamanitra niditra ny fanjakan'Andriamanitra dia efa laza zavatra be be tsika teo dia mandray an'io ten'Andriamanitra io tsika. Jaona voalohany toko faharoa andininy 5:10 zao ny voasoratra ao. Aza ty izao tontolo zao dia inona toy na zay zavatra eo amin'izao tontolo zao. Atreo ahoana indray ny fiainanao an'izay hoe aza ty izao tontolo zao na zay zavatra eo amin'izao tontolo zao. Tonga dia ome ho anazy indray micro ary. Aza ty izao tontolo zao na zay zavatra eto amin'izao tontolo zao. Miova fanavoazana ny saina ozy ny tenin'Andriamanitra mba hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Miova ny fanavoazana ny saina hamantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Ok, sotra miditra hatrany tsika hiditra zavatra concret zany tsika, zavatra tena terre iainanao mihitsy. Aza ty izao tontolo zao na zay zavatra eto amin'izao tontolo zao. Zay ny sitrapon'Andriamanitra. Manahoana tsika momba an'izay? Fisakaizana amin'ny ratsy manimba ny fitondratena tsara. Fisakaizana amin'ny ratsy manimba fitondratena tsara. Finamana ratsy zany hoe eo amin'ny finamanana zany dia tandremana. Fa ny fisakaizana amin'ny ratsy manimba fitondratena tsara. Masirasira kely matratra ny vongana rehetra. Amin'ilay pratika andavanandro ohatra hoe akaiky izao ny fety farany taona ohatr'izany dia tena ohatrany hoe arabaky temy be ilay hoe aza ty an'izao tontolo izao, ilay hoe andeha alim-pandihizana na hoe andeha jerijery spectacle an'izao tontolo izao. Rehefa zavatra tsy manome voninahitr'Andriamanitra dia lavina tanteraka izany. Rehefa zavatra tsy manome voninahitr'Andriamanitra dia lavina tanteraka. Ok. Ny hira inona sy ny hira iraina tsy hira n'izao tontolo izao tsony iraina rehefa ny hira inona, ny hira iraina tsy hira n'izao tontolo izao tsony. Ok. Ny zavatra rehetra azoko atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Ny zavatra rehetra azoko atao nefa za tsy mety andevoziny zavatra na inona na inona. Zavatra rehetra azoko atao za tsy mety andevoziny zavatra na inona na inona. Ok. Manaraka. Le izy zany mila mahay mandevitra, mahay mionona sady mahay manery tena zany tahaka ny zaza madinika amin'le finoanan'Andriamanitra zany. Manao ohatra tsisy zavatra hay mihitsy zany eto amin'izao tontolo izao finoanan'i Jesosy. Ok. Tsisy zavatra hay eto amin'izao tontolo izao mahay mandevitra tahaka ny zaza. Ok. Dia ty zako ihany le izy misaotra eny tompoko atao amin'ny aiza indray le micro e. Ny fampiarana isan'andro zany amin'izay hoe aza ty izao tontolo izao dia tsy mila makatahaka hita be ny version biblika satria izao tontolo izao ratsiny amin'ilay voambola hoe mirentirenty mamirapiratra mahasarika angaikaingana koa zany ohatra hoe misy mankely manany dia tsy voatery ianao akatahaka ny izy faritnefa misy verset biblika maromaro ohatra hoe fantaro ny zavatra rehetra moa zavatra rehetra tsy voatery azo daholo misondratompoko rehetrarehetra sakafo fitafiana na zany hoe le zao tontolo zao zany dia nofo tena miady amin'le nofo. Zay zany fahafantarako an'le hoe aza ty zao tontolo zao tena le nofo mihitsy zany ny adivana satria zay no nreseny Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Tena ny fotoananao aza misy fotoana ao anatin'ny fotoana ianao misy fotoana hoe malalaka dia tadiny nofo ny andeha aka fafinaretana andeha hijery tele na
ndeha ino raha teo fa zay le hoe ny fanahanao foana zany mila fokisana dia le nofo mihitsy ny adivana zany amin'ny endriny rehetra mihitsy miady ny nofo zay zavatra rehetra le filany nofo rehetra dia tena ravaina aminaran'i Jesosy. Ok, filany nofo rehetra ravana aminaran'i Jesosy. Tatsy ve oatra nisy tsisy tao ay misy any. Fiainana hoe tsy tia an'izao tontolo izao a, le nao mihitsy ny modely a amin'ny fiteny a, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny Timôty 2:1-4. Ianao mihitsy modely amin'ny fiteny a, fitondran-tena sy ny sisa sy ny sisa. Ok, zany hoe le zao tontolo zao zany tsika eto amin'izao tontolo zao ihany. Misy mantsy olona rehefa miteny hoe aza tia zao tontolo zao dia hoe aza mampiasa ny smartphone nanay intsony zany nareo. Fa n'izao tontolo zao iny aza mampiasa an'ireny tomobily reny intsony fa n'izao tontolo zao reny tsisy azo mampiasa an'ireny. Zay ve? Aza mampiasa ny tony fa n'izao tontolo zao reo rehetrarehetra teo. Satria aza tia zao tontolo zao izy na zay zavatra eo amin'izao tontolo zao, zavatra zao tontolo zao daholo reo. Fa mila mitandrina antsika mifandraisana ny tenin'Andriamanitra. Mila mitandrina antsika mifandraisana ny tenin'Andriamanitra ary misaotra anareo ny amin'ny zavatra rehetrarehetra efa voalaza teo. Fa eo indrindra misy le hoe resaka le hoe izao tontolo zao. Le resaka izao tontolo zao mihitsy a sy ny mpino. Mila mipetraka tsara iny amin'ny fiangonana. Fa amin'izao fotoana izao iny tsy mandeha amin'ny zeloniny. Tsy mandeha amin'ny zeloniny mihitsy ary tiako apetraka amintsika tsirairay avy ato hoe ho fantatsika tsara hoe iza izao tontolo zao, inona izao tontolo zao, iza ianao, manao ahoana ianao, tsy isy ifandraisanao amin'izao tontolo zao intsony. Haleloia. Fa rehefa tena an Jesosy ianao dia tsy an'izao tontolo zao intsony. Amen. Fa misy ny olona mifangaro, tsy avelan'i Jesosy hifangaroaro ianao na eto amin'izao tontolo zao ary. Haleloia. Dia raha toizantsika le Jaona 1:5-10. Aza tia izao tontolo zao na zay zavatra eo amin'izao tontolo zao, raha misy olona tia izao tontolo zao dia tsy ao anatin'ny fitiavana ny ray. Ny testena zany hoe tia ny ray ianao na tsy tia ny ray dia miankina amin'ilay fitiavanao izao tontolo zao. Raha misy olona tia izao tontolo zao dia tsy ao anatin'ny fitiavana ny ray. Inona ary le izao tontolo zao? Iza ary le izao tontolo zao? Dia manazava Jaona amin'ny 9:9 fa ny zavatra rehetrarehetra eo amin'izao tontolo zao dia ny filany nofo, fa nisy ny teny teo hoe filany nofo, sy ny filany maso. Ny fahatelo, ny rehaka momby izao fiainana izao dia ahoana? Tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izy, avy amin'izao tontolo izao ihany. Mamaky tsika ny amin'ny Romana 2:1 any hoe izy ny avian'izao zavatra rehetra izao, izy no antony, izy a nomena voninahitra. Fa misy zavatra tenen'ny tenin'Andriamanitra eto hoe ny filany nofo, ny filany maso, ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray. Misy zavatra zany tsy avy amin'ny ray. Ndray andro zay ndray taona zay nandre nitory-teny tany amina tanora. Dia vita ny tory-teny dia nisy ady-hevitra. Dia ozy izy hoe ny baramanina ozy izy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny manao bara sy ny varotra, fa tsy haiko izay fanazavana lazainy teo fa le hoe tsika eto amin'izao tontolo izao a Jesosy fitiavana dia hoe resaka baramanina, resaka hira n'izao tontolo izao, hira zany tiany Jesosy ihany koa nanova ny rano lasa divay sy ny maro samihafa. Nisy hevitra tena tonga dia hevitra pozina be mihitsy ny nambaran'le olona niaraka nivavaka tao hoe misy avy amin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra dia Andriamanitra koa namorona an'io resaka bara io, zany hoe sitrapon'Andriamanitra io zany. Misy zavatra tena tsy hitanao voasoratra io hoe ny filany nofo a, ny filany maso a, ny rehaka momba izao fiainana izao tsy avy amin'Andriamanitra zany, tsy avy amin'ny ray zany fa avy amin'izy, avy amin'izao tontolo izao ihany. Eo zany tsika mila mijery amin'izay, inona moa le filany nofo, inona le filany maso, inona le rehaka momba izao fiainana izao. Nijerevantsika an'izay a dia andao raisitsika fanazavana mazava kokoa izy a amin'ny teny frantsay hoe inona le filany maso. Ny maso hoe zany tsy mahazo mijery, sa inona ny atao hoe atraiza zany hoe fijerena io maso io dia atraizany tsy tokony hojerena io maso io. Atraizany hoe nofo eto tany, nofo ihany, misakafo, mitafy, mandeha
mila zavatra atraiza koa ny fetran'izay hoe filany nofo ve sa tsy filany nofo, filany maso ve sa tsy filany maso. Dia eo koa le hoe rehaka mombo zao fiaina zao atraiza zay zany mila mipetraka tsara. Fa raha vao tsy mipetraka zay a dia marary le fiangonana. Raha vao tsy mipetraka zay fa miaroaro fotsiny eo a dia zay hitoriana filazantsara rehetrarehetra manaraka ao dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe taranaka maditra sy mijangajanga daholo, satria tsy mipetraka amin'le fototra tsara araka ny tenin'Andriamanitra. Zay manana version en français a dia mba vakiana kely le hoe filany nofo a, filany maso a, ary nyrehaka mombo zao fiainan'izao. Car tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Convoitise des yeux, convoitise de la chair et l'orgueil. Raisitsika ndray zany izy be manazava resaka hoe convoitise. Amin'ny teny gasy izy hoe filana, fa amin'ny teny frantsay izy mazavazava koa hoe convoitise. Ny atao hoe convoitise dia fitsiritana. Raha manoratra any amin'ny didy folo Andriamanitra dia nametraka hoe aza mitsiritra, aza mitsiritra. Dia be da be mola voalazo amin'ny ten'Andriamanitra aza mitsiritra ny fananany namanao, aza mitsiritra ny vadiny namanao, aza mitsiritra. Zany hoe raha vao fitsiritana ny ainanao, ary raha vao noho ny fitsiritana ny akanao zavatra mba hitovizanao amin'ny anankiray dia efa oto zay. Amen. Raha vao fitsiritana ny hijerevanao zavatra anankiray, ary raha noho ny fitsiritana no akanao na hividananao zavatra anankiray, dia ao amin'izao tontolo izao ianao zay, ary tsy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia eo koa ilay manaraka hoe orgueil. Orgueil indray ozy izy rehaka ozy izy atao amin'ny teny malagasy, fa amin'ny teny frantsay hoe orgueil. Ny orgueil indray dia zao ambo, matikambo. Raha ataontsika amin'ny teny tsotra izy dia midehaka, mirehare, mieboebo. Orgueil io a, ny sefon'io orgueil io dia tsy iza fa Lucifer. Azonao zay? Lucifer zay niandraikitra ny fiderana tany an-danitra. Lucifer zay nanana ny famirapiratana. Lucifer zay nipetraka teo ambony vato soa ary nitondra ny fiderana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa nivadika tamin'Andriamanitra izy, ka raha ny fiderana tokony nakany amin'Andriamanitra, ny fiakofana tokony nataony tany amin'Andriamanitra zay avy any amin'ny olona rehetrarehetra sy ny anjely, dia nitazominy teo aminy. Izy no nakantoeran'Andriamanitra ary lasa izy no ivo. Dia zay no nanonganan'Andriamanitra azy avy any an-danitra. Isaia 4:40 ahitanao an'izay. Izany hoe miakina amin'ny toe-pontsika tsirairay avy ihany koa io sitrapon'Andriamanitra io. Inona no mampietsika anao a hividy zavatra? Inona no mampietsika anao a hiakanjo? Inona no mampietsika anao anao zavatra anankiray? Raha vao noho ny firehareana, fizaozaoana, tsy izy zay. Raha vao hoe rehaka, rendrarendra, orgueil, tsy izy zay. Tsy araka ny tenin'Andriamanitra zay. Dia eo amin'izay tsika mila mijery tsara an'izay. Ny toe-po mety samy mividy kiraro ny olona anankitelo, tsy fahotana no mividy kiraro. Fa inona le mobile anao mividy kiraro? Inona le antony mahatonga anao hividy kiraro? Asika ve zany? Manao anak'olo moa io kiraro io? Fa raha kirarona 10 millions d'ariary mety sarotra ihany eritreretra zany hoe vidy kirarona 10 millions d'ariary raha ito Madagasikara. Any amin'le prix ankoa dia efa azonareo le zavatra, le toe-po mihitsy. Ny zavatra tena nahavaky fo mihitsy tamin'ny tapabolana ny tenen'ilay ranabavy zay. Ao amin'ny Jumbo ao izy misy magasin mivarotra atin'akanjo, lingerie fine. Dia misy atin'akanjo ao 10 millions d'ariary ny vidiny. Dia ilay olona nandeha nividy an'izay tao, paster. I paster no nividy an'izay tao. 10 millions d'ariary. Atin'akanjo. Tena ahoana ny fieritreretanao an'izany?
ahoana ny fandraisanao an'izany tsy lazaiko aminao le pastera aloha aloha tsy tenenina eto fa fatatsika ny anarany lazaina mihitsy le zay pastera zao le nandray azy tao. Ny filany nofo, filany maso rehaka mombo zao fiainana zao tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'izao tontolo zao ihany. Dia raha mitoy ten'Andriamanitra io dia hoe mandalo izao tontolo zao sy ny filany. Dia miverina indray hoe fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maninona maritra mandrakizay. Dia miverina ny Romanina 12 miovah ny fanavaozana ny saina amantaranao ny sitrapon'Andriamanitra zay tsara sady ankasitrahana ny marina. Halleloja. Eo amin'ilay toe-ponao amin'izay zany mila fantarina manahoana ny toe-ponao, manahoana ny ao anatinao. Fa tsika raha miaina eto tany dia fantaro ny statuanao fa vahiny sy mpivahiny ianao. Tsy zay? Mpandalo ianao. Hoy ny voasoratra anaty Baiboly hoe aoko fantako fa olon-kandalo aho. Aoko fantako fa olon-kandalo aho. Inona ny fanao n'izao tontolo zao? Ny fanao n'izao tontolo zao le zao tontolo zao zany fisainana mihitsy aloha. Azonareo? Le zao tontolo zao le fisainana sy le fomba fiaina mihitsy. Tsy manaraka ny fomba fiainana sy fomba fisainana zao tontolo zao tsika. Tsy manaraka ny fomba fanao n'izao tontolo zao tsika. Mipetraka tsara zay. Ny fiangonan'Andriamanitra raha fiangonan Jesosy Kristy ianao dia hafa mihitsy ny rezima mitondra anao, hafa mihitsy ny fomba fiakanjonao, hafa mihitsy ny toe-tsainao, ny toe-ponao, hafa mihitsy ny fitantanana ny vola izay apetraka Jesosy eo aminao. Fa tsy hanaraka ny fanao izao tontolo zao. Ny fanao izao tontolo zao dia izao, izao tontolo zao dia titena. Zay ny voalohany. Egoista, tsy mijery afa-tsy ny anazy ihany. Mijery ny tenany ihany. Zao lazainy ny tenin'Andriamanitra. Zao lazainy ny tenin'Andriamanitra. Raha velona ho an'Andriamanitra ianareo maty ho an'i Jesosy Kristy ianareo dia hoe tsy ho velona ho an'ny tena intsony izay velona fa velona ho an'izy. Velona ho an'ilay maty ka nisolo azy. Dia jereva amin'izay nanahoana ny fomba fiainan'i Jesosy teto tany. Jesosy ve ny rehare? Jesosy ve ny eboebo? Jesosy ve nandanindany vola fahatany tamin'ny zavatra tsisy antony? Jesosy ve nandanindany fananana tamin'ny zavatra tsisy antony? Eny sa tsy? Tsia. Ny Jesosy ary ny etra mbola nalaina tany anaty trondro tany anaty rano. Rehefa nasaina nandoa etra ry zareo, dia izy masay Petera hoe ndana Petera, makakely trondro eo anaty rano ao. Dia misy vola ao anatin'iny dia alay vao vavany ao dia anoavy ny etrako sy ny etranao. Jesosy ary nandoa etra. Zao tontolo zao misy miodikodina amin'io etra io. Tsy haiko manahoana ny etranao zay. Efa mba voaloha daholo ve? Romanina 13 dia milaza an'izao, aza vela izy tsy ho voaloha eo aminareo afa-tsy ny fankatiavana. Ny trosanao aty amiko dia tokony fitiavana ihany. Ny trosako any aminao dia tokony fitiavana ihany. Fa ny ankoatr'izay dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe aza vela izy tsy ho voaloha. Aza vela izy tsy ho voaloha. Ny fomba zao tontolo zao dia kolikoly. Kolikoly. Risoriso. Hafa ny soratany eto amin'ny faktura fa hafa ny vola raisina. Tsy hany zanak'Andriamanitra intsony zany. Raha any amin'ny fivarotana any ianao misy miteniteny an'izay hoe ataoko an'izao ty, ataoko an'izao ny mariketo fa ty fotsiny omenao dia efa mety. Aza manaiky an'izany ianao. Mizoroa ianao amin'ny famarinana ny tenin'Andriamanitra. Zay voasoratra ao anatin'ny faktura no aloavy amin'ny tena vola zay omenao. Zay voasoratra ao anatin'ny nanoratana azy rehetrarehetra no soroaty ekeo alohanao ihany koa. Fa ianao ny fahazavan'izao tontolo zao, ianao ny falasin'ny tany, ianao no ampizoroan'Andriamanitra. Aleloia! Ady ty miaraka amin'i Jesosy ty, ary ady any amin'ny birao-panjakana sy any amin'ny ministera rehetrarehetra any. Rehefa andeha amin'ny fahamarinana tsika, rehefa andeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika, dia any amin'izay ale rehetrarehetra any dia aza mandefitra amin'izany kolikoly, risoriso, zavatra osika amboarina izany. Fa zay tokony aloha dia aloavy. Halleloja. Izay le olom-baovao amin'i Jesosy Kristy. Tsy resaka hoe mila 19 akory zany. Fa zay ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa zay ny voalaza ny tenin'Andriamanitra, mila mankatoa ianao. Satria zay manao ny sitrapon'Andriamanitra ihany maninona? No hiditra ny fanjakan'ny lanitra. Ary eo amin'ny Salamo 5:10 dia milaza mihitsy hoe tsy manao kolikoly. Tsy manao kolikoly.
dia zava-dehibe zay ho antsika tsirairay avy. Raha sanatria ianao mbola anatin'izay kolikoly, raha sanatria ianao mbola anatin'ny resaka sisy-bola fa tsy mandeha amin'ny marina, tsy mandeha amin'ny mahitsy, mbola fotoana izao ireglena azy aingana. Fa tsy miditra amin'ny taberna kely ozy le salafa 5 teo raha ohatra ka miainao anaty kolikoly. Ozy ianao hoe tsy ka ela be io raha vao zay e, dia lasanao ohatr'izay foantsika. Raha tiana vita vetivety izy dia izao ny vidiny. Raha miandry an'le normal ianao dia izao ny vidiny. Raha tsy te lahatra ianao dia tia ny vidiny. Raha te lahatra ianao dia izao ny vidiny. Tsy hainao efa misy ny député zao efa miditra any am-ponja, efa misy ny ministra taloha efa miditra any am-ponja, efa misy ny tao amin'ny fitondrana taonanao kolikoly efa miditra any am-ponja. Irariana mba tena hiasa amin'ny fahamarinana eto Madagasikara. Fa io kolikoly io mamotika ny firenena, io mamotika ny fiarahamonina, io no manimba ny zavatra rehetrarehetra. Halleloja. Fa raha tena hoe zanak'Andriamanitra tsika makany am-piangonana isan-kalahady mandray ny tenin'Andriamanitra, raha toriana any ny fivebahana, tahotra an'Andriamanitra, ny fahamasinana, fandehanana marina, mandritry ny herinandro hoe tokony andeha amin'ny marina daholo e. Amen. Fa tsy amboamboarina fotsiny le izy. Ain Jesosy ny manafaingana an'io rehefa izay ny sitrapony. Fa tsy raha vao tsy manome kely hono dia afaka tapa-bolana. Mbola tsy ao le mpanao sonia, manome vola nefa ianao dia ao tampoka indray le mpanao sonia. Tsy mety. Mila miaina amin'ny fahamarinana, mila miaina amin'ny fahitsina, mila miaina amin'ny tahotra an'Andriamanitra. Alleloja. Raha mbola tsy tonga Jesosy hitoetra amin'ny fahamarinana daholo zasy ianao, tsy fahotana mihitsy ny hoe mihamandroso ny Madagasikara. Tsy mampalahelo anao ve rehefa hanao évacuation sanitaire dia amin'ny Maurice, any La Réunion, fa mandeha mba misy fotoana ny rinao hoe hanao évacuation sanitaire amin'ny Madagasikara. Ahoana tsy hatateraka an'izany rehefa tokony mandeha amin'ny fahamarinana sy fahitsiana daholo. Samy ray tanàna eo amin'ny ranomasina daholo. Halleloja. Samy eto amin'ny ranomasina eto daholo, ka ahoana ny sasany mandroso sy mandeha ohatran'izany. Fa isika izay hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranao ny sitrapon'Andriamanitra tsara tsy hadiangasitrana ny marina, mandeha amin'ny fahamarinana, mandeha amin'ny fahitsiana, mandeha amin'ny tahotra an'Andriamanitra, tsy ao anaty kolikoly, tsy ao anatin'ny lainga. Halleloja. Manaraka an'izay dia izao raiso ndraiky Jaona 5:10 Jaona 5:10. Ty test tia ahitanao anao hoe ohatrany ahoana ianao io, izy ianao io. Jaona 5:10. Jaona 5:10 Andininy 9:20. Jaona 5:10 andininy 9:20. Dia zao ny voasoratra ao. Raha halan'izao tontolo izao ianareo, dia aoko fantatrareo fa izao efa halany talohanareo. Raha naman'izao tontolo izao ianareo, dia ho tiany azy izao tontolo izao. Fa satria tsy naman'izao tontolo izao ianareo, fa izao efa nifidy ianareo tamin'izao tontolo izao, dia halan'izao tontolo izao ianareo. Amen. Fantaniana mipetraka. Halan'izao tontolo izao anao sa tsy halan'izao tontolo izao? Mandeha zolivy ny fiainanao, namanao daholo ve ho rehetrarehetra io? Tsia. Ay, 5 zay. Fa mipetraka tsara mihitsy eto amin'izao tontolo izao anao fa misy conflit eto e. Eto zany guerre maizina sy ny mazava e. Guerre ny marina sy ny lainga. Ka ianao raha ohatra ka an Jesosy dia automatika ianao halan'izao tontolo izao. Tsy tadavina akory io. Hoe za mba andeha tsara nga mba te ho halan'izao tontolo izao, mba hanao halan'izao tontolo izao, tia fotsiny Jesosy dia akatoavy ny sitrapony, automatika ianao tonga dia fahavalo an'izao tontolo izao. Automatika ianao tonga dia fahavalo an'izao tontolo izao. Ianao tsy anaiky ny lainga any am-pianarana tsony. Ianao tsy anaiky ny lainga any am-piasana tsony. Kiza no tianao tsony raha izao tontolo izao daholo ny ao. Ianao tsy anaiky ny zavatra tsy rariny eny an-dalana eny tsony. Dia ozy ny olona hoe tena
tsy mety iny de efa ahilikiliky ny olona am'izay ianao de efa hitetetenena ny ratsy ianao de efa ilazany an'izao rehetrarehetra zao ianao fa raha am'izao fotoana iresantsika zao tsy moloatra n'izany ianao mieritrereta na ray a manafina n'le jiro ianao ambany vata famarana de tsy hita mihitsy ianao na efa miray tsikombakomba ianao zay miray tsikombakomba ianao zay de io miray tsikombakomba io a manaiky an'le compromis ianao hoe tsy tirangamboary kely oatra zao potika mihitsy le jirama betrosa mihitsy le jirama sasany mangalatra jiro fotsiny jiro tokony alohana zao alainao fotsiny ery amin'ny fotony ery de tsy mikonty ato amin'ny compteur anao ianao nefa zanak'Andriamanitra ve de anao an'izany hoy ten'Andriamanitra ao amin'ny Petera ianareo de taranaka voafidy firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany raha taranaka voafidy marina ianao io tsy resaka fetin'ny taranaka refaka alahady akory raha hoe firenena masina ianao olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mandeha amin'ny marina ianao mandeha amin'ny marina iny misy mitady androkidroky ianao eo sahi ianao mandaha tsy mety zany tsika tsy anatin'izany tsika tsy ao anatin'io zavatra miodikodina io tsy sitrapon'Andriamanitra io de ozy izy hoe nao ngamba le hiakatra velona any an-danitra de teneny hoe za mihitsy le hiakatra velona any an-danitra tsy zay tsika raiky hiakatra velona any an-danitra sao de tsy fantatrao zany na ho faty ary ianao hitsangana amin'ny maty ianao de hiakatra velona any an-danitra izany hoe zay olona manana Jesosy hiakatra velona any an-danitra daholo tsisy maty miditra any an-danitra halleloja tsisy maty miditra any an-danitra fa hiakatra velona any an-danitra daholo tsika fa zay ny zavatra tena mipetraka ny ten'Andriamanitra hoe raha alan'izao tontolo zao ianao a azagaga Jesosy efa alany talohanao ka raha Jesosy no arahanao Jesosy nio anarahanao dia Jesosy ny modelanao de normal le tady raharaha ianao zay zay de ho alan'ny olona ho azy ianao misy fotoana izy rehefa manao fetifety zavatra tsy metimety any de efa tsy samy teny aminao tsony izy tsy asaintsony ianao tsy lazaintsony ianao misy fotoana indray izy nefa rehefa tena ankaterena sy tena hoe zavatra tena manavesatra azy atonony ray ianao satria efa fantany ianao halleloja aza manaraka ny fanao zao tontolo zao ny zao tontolo zao de zay haingana zavatra zay avitana zavatra haingana na hidirana any amin'ny elo ary io fa ny atsika Jesosy raha manana lalana hain'ny tompo manao an'io ary ny olona zao efa mijoro amin'ny famarinana nisy olona zay hoe ela be nanao passeport tsy vita ihany le passeport nalainy sary moramora atao le olona tany amin'ny passeport nandeha teny amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra teny nandray andraikitra ihany ny tompona andraikitra rehetrarehetra aveo a namboarina aika natao amin'ny passeport a nesorina atao le olona miainoaino sy tsy manao amin'ny famarinana sy makamaka vola raha tsy mijoro ianao a tsy zavatra iova halleloja ianareo ny fanasin'ny tany ianareo ny fahazavana zao tontolo zao raha ny fanasina ny tonga matsatso inona indray no asira azy halleloja mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao io Jesosy io fahazavana io ianao mijoro rehefa ianao manao sitrapon'Andriamanitra de lazaiko anao tsy tapidalakale zany ianao halleloja ianao indray ary ny tonga aloha hain'ny tompo manao an'io halleloja hain'ny tompo manao an'io fa ny ataovy ao anatinao fotsiny hoe za misafidy andeha araka ny tenin'Andriamanitra za misafidy anao ny sitrapon'Andriamanitra ka na taratasinina na birao inona na zavatra inona mila karakaraiko de zao andeha manoloanao zay ny lazay ny tenin'Andriamanitra ka aninona inona avy le zavatra tenenina anoritoro andravina amin'ny kitaotona anoritoro ny varavarana varahana anapatapaka ny hidy vy alay fisary an-tsainy zany ho ataon'i Jesosy zany andeha eo anoloanao izy zay lehibe ankolikoly any sy lehibe andrisiso any manakanakana dossier anao rehetrarehetra hoy Jesosy andeha eo anoloanao andravina amin'ny kitaotona anapatapaka ny hidy vy anoritoro ny varavarana varahana andamina ny zavatra rehetrarehetra raha misafidy anao sitrapon'Andriamanitra ianao halleloja mila miverina mihitsika amin'le tenin'Andriamanitra aza manaraka ny fanao zao tontolo zao aza mandeha amin'ny filany zao tontolo zao aza atao normal aminao zany
aza atao normal aminao ny tsirariny, aza atao normal aminao ny resaka lanky sy ny osika, aza atao normal aminao ny zavatra tsy normal amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ataovy sarotiny ao anatinao ao, ataovy tena mangidy, tena hoe mikasika ny fonao mihitsy raha zavatra lanky sy tsy marina zavatra mipetraka. Zay ny zao tontolo zao. Halleloja. Fa mila olona mandeha amin'ny fahamarinana, amin'ny fahitsiana, amin'ny tahotra an'Andriamanitra. Mandalo zao tontolo zao sy ny filany zay manao sitrapon'Andriamanitra maharitra mandrakizay. Filany maso, filany nofo, rehaka momba zao fiainana zao. Iza modelinao ry tanora amin'ny fomba fiakanjo? Iza modelinao amin'ny fomba fiakanjo? Modelitsika modely d'origine avy any an-danitra. Ary io fomba fiakanjo io na tanora na tsy tanora dia zao teneniko foana, latsinainy ka hatramin'ny alatsinainy tokony modely ianao amin'ny fomba fiakanjonao. Fa tsy hoe rehefa eto ambobo ao dia atao modely, dia rehefa tsy eto ambobo ao sendra miona alatsinainy. Fa ahoana fa iza le mba akanjo mba netinety maly? To hafa indray le tonga le alatsinainy. Ngainao tsy ambassadeur isanandro ambassadeur an' Jesosy. Aoka ny fomba fiakanjonao tsy hanala-baraka ny fanjakan'Andriamanitra. Aza manao destroy zany fa ratsy be zany. Ny anarany hoe destroy. Hainareo zany destroy zany le jinina dia rovodrovotra daholo ty. Tsy mety amin'ny zanak'Andriamanitra zany e. Tsy mety zany. Na iza hiteny tsy andahan zany eo. Tsy avy amin'Andriamanitra zany fa avy amin'izao tontolo zao ihany. Io lamody mipotra rehetrarehetra io lazaiko anao. Ny sataniste zay, ny ovafo, dia io zay ao ambany ranomasinao satana mandamina an'io. Mamoaka an'io lamody rehetrarehetra io. Mamoaka an'io kopy vaovao io. Kopim-bolonao manahoana. Fa tsy zay kopim-bolo rehetra dia avy amin'Andriamanitra. Fa mikopim-bolo eo fa misy dikany indraindray misy kopim-bolo ohatran'ny paozina voalavo zay. Misy rambony aty ananina aty. Tsy avy amin'Andriamanitra nefa misy zavatra ao ambadika ao. Io kopim-bolo io indraindray misy kopim-bolo maranitra be eto ambony eto. Efa misy hevitra voisina amin'ny rendreny ka za dia manaranaraka fotsiny. Eto aloha hitako ohatran'ny mahafinaritra daholo ny kopim-bolo eto. Mahafinaritra daholo ny kopim-bolo eto. Fomba fiakanjo tsy mitazaka, fiakanjo motina, fiakanjo manome voninahitra an' Jesosy. Ny fomba fiteny, iza modelinao ny fomba fiteny? Teny mamsira, teny tahaka ny mitondra fiainana ho an'ny olona. Fa tsy teny fiteniteny zao tontolo zao. Jesosy lazaiko anao raha lasaina bavy, Jesosy entitra amin'ny fahamasinana. Fa misy masy mitory Jesosy cool. Azonao le Jesosy cool, Jesosy manaiky kolikoly, manaiky resaka risoriso, Jesosy manaiky ny resaka fiakanjo sy mandeha amin'izay lohany reny. Zay mahatonga Paoly ny teny any anatin'ny Korintiana any hoe misy mitory Jesosy hafa. Any amin'ny fiangonana be da be andehananao any ke be da be nefa Jesosy hafa e. Efa Jesosy hafa. Zay mahatonga ny lasa misy fotoana miady hevitra avy eo i Jesosy io tsy izy io anareo fa io avy amin'le hoe Jesosy. Dia zay mahatonga le Yehosoa, zay ny ten'Andriamanitra, zay ny tena Jesosy. Fa raha le Jesosy nareo io efa Jesosy mivadika io, efa Jesosy tsy izy. Ka tsika mbola tsy hiditra loatra amin'le anarana sy ny sisa fa amin'ny fotoana mamety apetrahan'ny tompon'izay. Fa ny tiana tenenina dia zao, Jesosy entitra amin'ny fahamarinana, Jesosy entitra amin'ny fahamasinana, Jesosy entitra, Jesosy tsy tia ny mélange. Halleloja. Raha zanak'Andriamanitra ianao, raha resaka firana ny fanomezam-pahasoavana nomeny Jesosy ianao, tsy fangaro amin'ny firana zao tontolo zao ianao hoe sady hita ianao ary manao concert an' Jesosy, manao fiderana. Hita indray ianao nefa ary avy eo any amin'ny resaka hirahira zao tontolo zao. Dia ianao ny centre, dia ianao ny mahazo tehaka, dia ianao ny vedety, dia ianao ny deraina. Fa nga Jesosy tia an'izany. Jesosy ihany ny vedety, Jesosy ihany ny deraina. Halleloja. Fa mifangaroaro. Ty resaka evangelika, hira evangelika sy fitendrena evangelika ty mihitsy no mifangaroaro be zay tsy izy amin'izao fotoana. Mifangaroaro be zay tsy izy amin'izao fotoana. Mila réforme ihany koa zany. Amen. Mila réforme ihany koa zany, tena hoe olona manetry tena, olona tsy mirehare, olona tsy meboebo, olona mahazo ny inspiration avy amin'ny fanamasina avy any an-danitra. Fa tsy ny bakira le mitazatazaka ery no raisinao koa bakiranao dia nitonokiranao fotsiny asiana Jesosy kely. Dia ety ve zany? Zay lera zay na hoe
esory fotsiny ny toniny e azasiana toniny le fekira dia atao samy eno dia entsika inspiration avaiza tsy izay bakira rehetrarehetra dia avy amin'ny tompo tsy izay bakira rythme rehetrarehetra muzika rehetrarehetra dia avy amin'ny jesosy tsy ny style firana rehetra dia avy amin'ny jesosy tsy ny fomba fihira rehetra dia avy amin'ny jesosy mila fantatra daholo zany hoe tsy manaraka ny fanao zao tontolo zao miova amin'ny fanavaozana ny saina amatarana ny sitrapon'Andriamanitra halleloia tiavany namanao tahaka ny tenanao ny zao tontolo zao koa dia zao ny faninana ary teo lohany fa ny ao amin'i Jesosy Kristy dia zao zay teo lehibe aminareo dia maninona ao koa mpanompo izy rehetrarehetra ny andrinana zao tontolo zao izy dia mampanompo an'izay olona asainy manompo fa eo aminareo aoka tsy ohatr' zany raha eo aminareo aoka tsy ohatr' zany fa zay teo lehibe aminareo dia aoko mpanompony izy rehetrarehetra fa ny zanak'olona tsy tonga mba hotompona fa tonga mba hanompo zay ny fiangonana aza manaraka ny fanao zao tontolo zao mety général ianao any amin'ny asa any ivelany fa rehefa tonga amin'ny fiangonana ianao a manompo tsisy mahagénéral anao any amin'ny any ivelany zany ny ao amin'ny fiangonana mety PDG ianao any ivelany dia manana ampiasaina be da be fa rehefa tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia tsy PDG indray ianao halleloia mety manana toerana ambony ianao fa rehefa tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'ilay fiangonana fiaraha-mivavaka dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe ianareo rehetra dia maninona mitovy daholo ianareo rehetra dia mitovy daholo amin'ilay mae mahazanak'Andriamanitra zay halleloia mbola ao ve nareo mbola mandre tsara ve nareo aza manaraka ny fanao zao tontolo zao miova ny fanavaozana saina hamantaranareo sitrapon'Andriamanitra tsara sady akasitrana ny marina ry tanora malagasy tandremo ny fanao zao tontolo zao zavatra misy amin'izao dia zao ny antony anabadiana ny zao tontolo zao dia zao ny akamarony dia satria bevoka ny antony anambadiana anaovana mariazy dia satria bevoka zany ny zavatra misy eto amin'izao tontolo zao dia lasa sala amin'izay koa ny akamarony ao anatin'ny fiangonana forsena fotsiny le mariazy tsy fidiny satria nanino bevoka tsy sitrapon'Andriamanitra zany ho an'ny tanora marobe izay vola eto amin'ity androany ity dia zao ny voasoratra ny tenin'Andriamanitra ary amin'izany raha lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny mandao ny rainy sy ny reniny raha izay mikambana amin'ny vadiny ary dia honofo iray any izy roa averiko ary amin'izany raha lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny mikambana amin'ny vadiny ary honofo iray any izy roa tsisy manao sipa ela be zany eo amin'i Jesosy fa raha manao siponareo a rehefa kelikely dia mivady aingana raha hivady halleloia zay mandre an'izany eto raha te hanao ny sitrapon'Andriamanitra aza milala ho an'io hoy izy ny tenin'Andriamanitra misy matahiry vainafo eo an-tratrany ve ka tsy ho may misy matahiry vainafo eo an-tratrany ve ka tsy ho may afo io fitiavan'io afo io fitiavan'io noho izany mametra dingana mametra tanjona mametra projet raha miaraka nareo a ka hoe ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa raha tsisy an'izay ajanony loha halleloia entitra ny tenin'Andriamanitra amin'io satria io no ampiasain'ny devoly ambotehana tanora io no ampiasain'ny devoly ambotehana ny fiangonana ary tsy toriana ny fiangonana misy anao zany tsy lazaina ny fiangonana misy anao zany fa zay ny zavatra misy zay ny zavatra mipetraka halleloia mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra mandeha araka ny rafitra napetraka Andriamanitra mandeha araka ny dingana apetraka Andriamanitra fa tsy miodikodina araka ny fanao zao tontolo zao fotsiny halleloia zay manatsofina hoe ty miaina aoka izy haino zay lazain'ny fanahy fiangonana zavatra mila mipetraka tsara zany ary ny faharoa dia zao raha lasy anabavy averiko any ty fandrony angamba mizaranyity dia zao voavakiko tamin'ny maraina mihitsy ty tenin'Andriamanitra ity aza omena ny alika zay masina ary aza omena ny kisoa ny vatosoa anareo ina dikan'izany aza omena ny alika zay masina
ary azomena ny kisoa ny vatosoanareo. Misy hevombe zany lazain Jesosy zany, ny alika sy ny kisoa. Ny alika raha jerena dia ny alika rehefa miresaka Jesosy, ozy Jesosy mantsy le vehivavy anankiray nangataka hoe hositrana ny zanany, dia ozy Jesosy hoe tsy mety raha ohatra ka maka ny sakafony zaza ka omena ho an'ny ambokely. Noaran Jesosy tahaka ny alika le vehivavy iny. Ny anton'le alika dia zao satria tsy ray firenena iny, Sirofenisianina iny. Israely no natongavan Jesosy hitondra ny famonjena ho an'ny Israely. Dia ozy Jesosy tsy mety raha maka ny mofo, sombo mofo ka omena ny ambokely. Fa natokana ho an'ny Israely. Dia ozy moa le vehivavy hoe raha ny ambokely ary mba miandry le sombotsombony aty ambany aty. Ny tiana tenenina amile hoe ambokely na hoe alika dia zao, ny olona tsy mbola niova fo, ny olona tsy mbola nanolo tena ho an'i Jesosy, ny olona tsy mbola nibebaka marina. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Apokalipsy hoe anivelany ninona? Anivelany ny alika ozy izy. Anivelany ny alika. Heviny araka heviny tiana tenena amin'iny dia ny olona mbola tsy nanolo tena ho an'i Jesosy. Ny alika ozy izy miverina amin'ny alohany. Zay. Ary ny kisovavy efa misasa no miverina mihosom-potaka indray. Ny tsy miorina zany, ny tsy mitoetra amin'Andriamanitra zany, fa ao anatin'ny fahalitoana. Tiako vakiana kely aloha io Matthieu io toko fa Matthieu toko fa 5. Io le sombo mofo fa any amin'le hoe azomena ny alika zay masina amin'le toriteny Jesosy tao an-tendrombohitra. Matthieu toko fa 7 andininy fahenina. Aza omena ny alika izay masina ary aza tsipy eo anoloan'ny kisoa ny vatosoanareo. Fandrao manino? Anitsaka azy izy dia hifototra ka miraviranareo. Samy nahita an'le teny daholo ve? Be be ny fanazavana afaka andraisana an'io amin'ny vanim-potoana na sehatra maro samihafa. Fa ho an'ny tanora indrindrandrindra ny tiako lazaina eto. Raha an Jesosy ianao, masina ianao. Amen na satsy amen. Raha an Jesosy ianao ry tanora, mpitovo ny tiako tenenina, masina ianao. Dia ahoana ny tenenina? Azo omena ny alika izay masina. Zany hoe raha hiaraka amin'i Jesosy marina ianao ka hiara hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, anao ny sitrapon'Andriamanitra eto tany, azo omena ny alika izay masina. Tiana tenenina io fo io atokany io an Jesosy sy ho an'ny olona izay tia an Jesosy. Amen. Zay olona tokony hiaraka aminao zany dia olona manana an Jesosy ihany koa, olona masina ao amin'i Jesosy Kristy. Amen na satsy amen. Hain Jesosy ny mahatonga an'izany hain Jesosy ny manao an'izany. Halleloja. Azo omena ny alika izay masina ary azo omena ny kisoa hiperina anareo. Aza mandany andro rehefa tsy an Jesosy io aza dia mieriseritra loatra. Zay tonga dia masotsivana ry tanora. An Jesosy isa tsy an Jesosy, efa mba milamina ianao zay aloha. Fa sahirana be ianao raha hidikiditra amin'ny zavatra tsy arak'izay. Sahirana ianao. Halleloja. Io fanambadiana io tonga dia mandrakizay io. Io tsy atraka andrandrana ese io. Fanao zao tontolo zao ny ese. Efa manambady mimpiry izy ao anatin'ny androm-piainany. Fa rehefa miaraka amin'i Jesosy manambady indray mandeha ianao dia zay. Halako ny fisaoram-bady hoy ny voasoratra ao anatin'ny Baiboly. Halako ny fisaoram-bady. Ary zay manambady zay voasoratra ozy dia mijangajanga, mampijangajanga ny hafa. Zao tontolo zao no ao anatin'izany resaka fijangajangana zany, fa ny zanak'Andriamanitra manana an'izay fahamatorana izay ka eny am-piandohana fandraisan'ny tanora fanapa-kevitra amin'ny fanambadiana io mila fantatra ao tsara an Jesosy ve. Zay moa kritera anankiray, fa ny ambo mbola be da be rehefa avy eo tsy dia ho resahantsika ela be loatra eto zay. Fa ny tiana tenena amintsika aza manaraka ny fanao zao tontolo zao. Ampahany koa zany. Raha hoe fanao zao tontolo zao tsy ho vitantsika indray mandeha ihany koa. Fa be da be ny zavatra mbola tiany tompo resahana ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Fa zay tena tiana apetraka amintsika.
zay zavatra rehetrarehetra zay rehetrarehetra voalaza teo zay. Fanao zao tontolo zao aza mirehare aonao Jesosy rehefa nyteny ianao rehefa anao ny fiantranao fiantrana de aza mitroka tropetra azonao zany hoe aza de maka caméra aza de maka mpanao gazety aza maka zao rehetrarehetra zao mba ho hitan'ny olona fa rehefa manao fiantrana ianao aoka zay ataon'ity tananao ankavanany ity manino tsy hitan'ity tanana ankavia ity tsy hamoaka artikla amin'ny gazety akory ary ianao tsy hamoaka iny fa tena afenina be da be ny asa soso zavatra sain Jesosy ataontsika eto fa tsika tsy mamoaka an'izany satria zay ny tenin'ny tompo hoe zay zavatra ataonareo aoka tsy ho hitan'ny tanana ankavanana ny ataon'ny tanana ankavia fiantrana zay fa hafa ndray izy raha asa fanompona sy fanohanana ny asan'Andriamanitra zavatra hafa ndray zay fa le hoe fiantrana mihitsy hoe omona fiantrana ny manitra anao sy Jesosy iny de zao koa ny zavatra ampianariko antsika tsirairay avy izao tontolo zao de tia tena zao tontolo zao de tia ny azy zao tontolo zao de mijery ny azy fotsiny ny momba azy foana fa za rehefa ao am Jesosy ianao de zao mba jereo manitra jereo mpitondra tena jereo ny kamboty amin'ny alalan'inona amin'ny alalan'ny volanao amin'ny alalan'inona amin'ny alalan'izay akanjo any aminao any amin'ny alalan'inona amin'ny alalan'izay fananana misy any aminao any tiana tenenina de zao aza mandanindany vola mitsisy antony tsony aza mandanindany fananana mitsisy antony tsony fa matoy nomeny Jesosy ianao misy mila an'io zay manodidina anao rehetrarehetra eo misy mila fanampiana zay manodididina anao rehetrarehetra eo izany koa ny ao am Jesosy Kristy izany koa ny ao am Jesosy Kristy motsy izara mofonao aminao na io izy tsy hampandroso ny oro manjenjena sitrapon'Andriamanitra de zay sitrapon'Andriamanitra de zay aza manaraka ny fanao zao tontolo zao miova amin'ny fanavozana ny saina farany tena namarana anazy de zao ny fanaon'izao tontolo zao de aitraitra sy rehare fa ny fanaon'ny zanak'Andriamanitra miaina amin'ny antonony ny fanaon'ny zanak'Andriamanitra miaina amin'izay tsotra fanaon'ny zanak'Andriamanitra miaina amin'izay mety eo fotsiny halleloja azontsika ve zay azontsika ve zay fanao zao tontolo zao amin'ity faraparantaona ity de andany vola be azonao ve voasarika ho azy fotsiny tsy hay hoe ahoana tsy hay ahoana fa ohatra mandany vola be fotsiny amin'ilay Desambra misy crédit sahirana be janvier avy eo fizy amitenena hoe mandany vola be Desambra zao tontolo zao manao an'izany aza manaraka ny fanao zao tontolo zao aza manaraka ny fanao zao tontolo zao ataovy ohatra miaina oktobra ihany ianao hoe ataovy ohatra miaina février ihany ianao ahoana mety sa tsy mety fa misy rivotra mitsoka ejana be misy le Desambra misarika amapoketra foana de amorona ny tsisy sy zao rehetrarehetra zao tonga de efa tenenao zanako reo fa tsisy Père Noël zany tsisy dadabe Noël zany zao tontolo zao mametraka dadabe Noël zany aiza raiky izy aiza le zanako reny fa am Jesosy tsisy Père Noël zany inona ny idiran'ny sapin raha resaka sapin mbola misy manao sapin avy any antranony tsisy manao sapin tsony any antranony aiza tapitra zany tsy resahako be loatra tsony tsisy idirany iny maninona ny asinan'inona resaka vavaka amin'ny zavatra amin'ny Andriamanitra kafy reny resaka fanompona tsy izy reny resaka finoana tany amin'ny Babilôna tany reny nampidirina ao amin'ny fiangonana avy eo fa izao tontolo zao amin'izao fotoana miditra ao amin'ny fiangonana ary ny fiangonana ao amin'izao tontolo zao fangaro ao daholo fa androany ianao raha mandray ity tenin'Andriamanitra ity mba ho le tanora modely ianao mba le ho ray aman-dreny modely ianao le tonga eto na izy misy fotoana moa zavatra ny teny hoe tanora foana fa isika rehetra tsy sakanavaka mba tena le modely ianao mba le tena fianarana ianao amin'ny fitondran-tenanao ray manontolo ary hijoranao amin'ny famarinana fa zao misy vidiny io ho alan'ny olona ianao say ho alan'ny olona ianao fa ho Jesosy azagaky raha alany nareo za fa alany talohanareo de rehefa mivavaka Jesosy any amin'ny jaona 7:10 zao izy tsy mangataka ny anesorana anazy eto amin'izao tontolo zao tsika eto fa rehefa omen'ny tompo aloha ny tômôbila ampiasaina de ampiasao rehefa omeny ny smartphone ampiasaina de ampiasaina fa zao manana fahonona tena amin'ny smartphone io fa androany ianao mana smartphone vaovao be raha piso iny efa lany daty satria miazakazaka be ty famoronana ity ka tsy mainky andray anao efa lany daty ianao raha piso de hijerinay ianao le vaovao vidinao maly iny tsy ao amin'ny zanak'Andriamanitra zany
tsy manino za zao manana tapabriky be zay na fetsoko ny telefona tsy mampaninona na mihitsy tapabriky iny iny afahako manao aloha de vita fa zao anao sady asiana fakatsary no asiana sady asiana fakatsary ny asiana vidéo ny asiana zao rehetrarehetra zao sy ny maro samihafa tandremo ihany asio frein ihany asio frein ihany tenisinao raha vao mividinao maly tsy afaka ray vola anao de mandeha hividy tenisy indray fa efa lany daty ty tsy eo am' jesosy tsony zany e tsy eo am' jesosy tsony zany l resaka lamody be zany mbola mavita heritona io kitapony ankizy ary iny nividina amin'ny tamin'ity taona ty a amin'ny heritona rehefa tonga ny rentré mbola iny aliny kitapo eo fa mbola mety io alefa azo tsara vola fahany hividanana kitapo afaka nampiana matra sy ny sahirana fa tsy efa kitapo folo ny ao aminao mbola hividy ndray ianao rapitso de ataonao inona fotsiny le anaky folo ao zany zany le fianarana dao ny zavatra izao tontolo zao de tidéradera e azonao tidéradera zavatra mbola mety eo tsy haiko inona avy nareo mahita e ianao zao mety anatin'izay mihitsy fa mila miova ianao nareo mahita tsy haiko na akanjo kiraro poketra tsy haiko poketra efa anakifiry poketra ray tsara eo mbola hividy ndray rapitso ty misy manana ohatran'iny any ampiasana misy manana ohatran'iny le azy ranomanitra moa de tsy haiko tsony hoe ohatrinona ny ranomanitra ianao tonga de manitra ho azy ianao miaraka amin'i Jesosy halleloja ianao tonga de manitra ho azy ianao miaraka amin'i Jesosy tondra ny hanitra Kristy zay ozy Petera ny zany ny parfum nay raha notaninao a de ny tonga de parfum céleste inona marika zany parfum nao zany Jesosy